fiainana. Mpanomponao aho ka ampianaro mba ho fantatro ny teny vavolombelonao. Amen. Salamo 8:20 ny 5:20. Mpanomponao aho. Izany no lazain'ity mpanao salamo ty anankiray ity eo anatrehan'Andriamanitra ry havana. Tena miaiky amin'ny fony sy ny sainy sy ny fanahiny rehetra izy hoe mpanomponao aho. Manaiky izy no mpanompon'Andriamanitra. Ny atao hoe mpanompo ry havana dia tsy tompony tena ny fa ny tompony no tompony. Fananany olona anankiray izy izay ny atao hoe mpanompo. Manaiky ny sitrapony ilay tompony izy. Tsy ny sitrapony no atao fa ny sitrapony ilay tompony. Tsy manao zavatra izy raha tsy ny tompony no mibaiko azy hoe ity ny ataonao, iry no ataonao, mijanona ianao eto. Zany hoe ny tenin'ny tompony no arahany ary mahatoky izy amin'izay andrahan'ny tompony azy. Izany ny atao hoe mpanompo. Ary izany toerana izany no ametrahany ty mpanao salamo ty mitenany ry havana. Ho asy ianao ne izany tenin'Andriamanitra izany. Fantaniana dia ny hoe mpanompon'izy ianao. Iza no hoe kenao ho tomponao. Raha hiteny ianao hoe mpanompon'Andriamanitra satria kristianina vita batisa aho, mpandray fanasan'ny tompo aho, dia maninona ianao no tsy miandry an'Andriamanitra rehefa hanao zavatra? Maninona ianao tsy ny sitrapon'Andriamanitra no ataonao fa zay tianao atao, tsy izay vokatry ny fonao sy ny sainao no andehananao? Maninona ianao no mandeha amin'ny lalam-pahotana izay efa fantatrao fa mifanohatra amin'ny tenin'Andriamanitra io? Maninona ianao tsy mety miaino ny feo amin'ny fanahy masina izay miteny aminao manao hoe aza mandeha any fa mijanona? Noho izany ry havana tsy afaka hanambarany teninao mpanompon'Andriamanitra ianao raha izany no fiainanao. Ampianariko anao androany ry havana. Tsy misy tsara indrindra afa-tsy ny manompo an'Andriamanitra. Aza manompo ny Satana, aza manompo ny vola, aza manompo ny arena, aza manompo olombelona kory aza. Fa manohatra an'Andriamanitra izany ary fijangajangana eo anatrehan'Andriamanitra izany. Ny tsara indrindra ho ahy, ny tsara indrindra ho anao dia ny mitondra ny anarana hoe mpanompon'Andriamanitra. Tadidio fa tsy reny olona heverinao hoe nanolo tena amin'ny asa fanompony ireny ihany no antsoina hoe mpanompon'Andriamanitra, fa ny olona vita batisa rehetra dia tonga fananan'Andriamanitra. An'Andriamanitra izy, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tena ny vita batisa, dia mpanompon'Andriamanitra koa ny antsonanao izay miaino izao tenin'Andriamanitra izao. Mahafinaritra ny miaino an'ity mpanao salamo ty miteny hoe mpanomponao aho ka ampianaro. Andeha koa aho, andeha ianao koa mba hangataka isan'andro amin'Andriamanitra hoe mpanomponao aho tompo ka ampianaro. Mila ampianarin'Andriamanitra isan'andro anie isika. Tsy haintsika miaina an'ity fiainana ity. Tsy hainao no mamakivaky ity fiainana ity. Tsy hainao no miatrika ny asa devoly isan'andro. Raha tsy ampianarin'Andriamanitra ianao ny paikady rehetra hiatrehana an'izany. Mitodia amin'Andriamanitra ry havana. Aza mitodika any amin'izao tontolo izao raha te hianatra ianao, fa mitodia amin'Andriamanitra ary mitenena aminy manao hoe mpanomponao aho, ampianaro mba ho fantatro ny teny vavolombelonao. Mianara ny tenin'Andriamanitra ry havana ao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, fa hanoro lalana anao izy. Ka hitenenana ianao hoe mpanompoka ianao, efa nofidiko ka tsy mba hariko. Amen.